fifaliana no iarabanantsika amin'izao andro voalohany amin'ny herinandro zao tserovatsika nitsanganan'i Jesosy Kristy tompo tamin'ny maty nandreseny ny fahafatesana ary ho anao zany fandreseny zany. Ankehitriny tsika dia amarana ny amin'le lohahevitra hoe ny fanahy masina sy ny baiboly. Ny lohateny androany dia hoe ny fanahy masina fanahy ny faminaniana. Tsy ho voaresaka ao anatin'izao minitra vitsy zao ny momba an'izay fa dia fitiniko zay sombitsombony ananako momba an'izay hoe fanahy ny faminaniana. Betsaka ny zatram-baro anatin'izany fa andetsika iainga ao amin'le voalazo anatin'ny apokalipsy 6:10 rehefa talanjona teo anatrehan'ny fanambaran'Andriamanitra i Jaona apôstôly teo anatrehan'ny fahitana mahagaga hitany fanambarana lalina mba ny zavatra ankehitriny sy ny zavatra ho avy dia miankoka mihitsy teo anatrehan'le anjely le anjely aza manao an'izao iny Andriamanitra ihany miankovana. Ny fanahy ny faminaniana ozy dia ny fanambarana ny Jesosy Kristy. Ny fanahy ny faminaniana zay mitsy miantona gavan'i Jesosy Kristy dia hoe izy anambara andray avy amin'ny ahy izy ary ilazy zany aminareo ary ny zavatra ho avy azy dia ho ambarany aminareo. Dia hitantsika tokoa fa zay tokoa mifizotra n'io baiboly io mbola manatsika kely nle sahidina ihany tao anatin'ireo filazantsarana mpanoratina Matthieu, Marc, Luc, John fanahy masina dia nilaza tonga ny famonjena tonga ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisitra ny fotany zao tontolo zao tonga ilay mpamonjy vita ny famonjena nilatsaka ny fanahy masina tamin'ny andro Pentecoste nitoriana amin'izay ny famonjena ary tao anatin'izay dia nambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe amin'ny andro farany nandatsako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra ny tenin'Andriamanitra faminaniana zay nomeny ny fanahy masina ny joela mpaminany efa taona maro lasa dia zao nambarany tao ary ny mpanomboky nalana vavy dia andatsako ny fanahiko kady aminany izy. Eto le aminany raha tiany ambara dia zao ilaza ny famonjeny Jehova ao amin'ny Kristy Jesosy tompo. Dranitsika ireo amin'ny resaka faminaniana dia amintsika dia leo manambara zavatra ho avy ihany anisany zany fa ny fanahy masina milaza ny Jesosy Kristy tompo izy ndraindray tsy tonga dia hitantsika miatrany amy ohatranao any tsy manambara mivantana sotra masina ny Jesosy Kristy any amin'ny Genesis fa ny fanahy masina no nampanoratra ny Jaona apôstôly hoe tamin'ny voalohany teny tamin'ny voalohany Genesis toko voalohany tamin'ny voalohany ny teny dia tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Dia nazavain'ny fanahy masina indray inona indray le vanim-potoana voasoratra tamin'ny natongava ny zanak'Andriamanitra aty ambonin'ny tany ary ny teny dia tonga nofo kanonina tamintsika tonga le famonjena tonga nofo izy ary zay mitsy ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny fanahy zay tsy manaiko izy fa tonga tamin'ny nofo ny zanak'Andriamanitra dia tsy afa amin'Andriamanitra zay. Fanahy masina dia mankalaza ary mampiariary ny amin'ilay zanak'Andriamanitra tonga mba hamonjy dia ny faminaniana manazava ny lasa zay ny fanahy ny faminaniana manazava ny lasa manazava ny ankehitriny voafitana amin'ny teny hoe fanambarana na révélation zay zavatra rehetra zay ary milaza mialoha ny ho avy ampahany fotsiny zany le filazana ny ho avy io zany tsy ferantsika mihitsy le atao hoe faminaniana manazava ny lasa
ilaina mazavatsika amintsika momba ny zavatra lasa manazava koa ahoana moa zao vaninandro ankehitriny zao ny fanahy masina dia mamita andro farany zao mbola tsy faraandro gataka amin'ny tompo mba hisy fotoana afatsika miresaka mba ny faraandro fa tsy azo afangaro andro farany zao zao mety hoe andro fankasitrahana andro famonjena tia ampaherianao tsy tapitra amin'ny covid-19 akory ny fiainana tsy tapitra amin'izao kory ny atao hoe firotsandro fahasoavan'andriamanitra mbola andro fankasitrahana zao mbola andro famonjena zao andro atsapahantsika hoe ity amin'izao tontolo zao ny atanareo fahoriana nefa matoky zay fa naresy amin'izao tontolo zao zany ny filazantsara ary raha miteny jesosy hoe ianareo mifanasy ny tany ny amatsatso an'izao fiainan'izao tonga amin'ny fitenin'le olona anankiray hoe tsy société de consommation ntsony zao fa société de consolation dia mila fampiononana amina zavatra maro ny olona amin'ny zava-madomelona amin'ny zavatra mahaliana mananaitra maso amin'ny zavatra mirentirenty amina zavatra manaitra amina zavatra zay tsy gagitsika raha tiany olona zavatra mipopoka tsy gagitsika raha tiany olona mihitsy manatrika olona manao fampimerina za tsy miteny hoe ratsy zany mafinaritra ny miomeny fa ny filazantsara milaza fa misy fiainana tsara ao amin'i jesosy kristy tompo na deo zany faratsiny eto amin'izao tontolo zao anisan'ny niendriky ny faminaniana koa zany mamoaka zavatra tsy takatra ny saina dia avoaka lizy zavana izy ianao mpaminany tena manana toerana lehibe mihitsy amin'ny fanambarana amin'izany jesosy kristy ilay filazantsara ilay fahasoavan'andriamanitra satria ny fahasoavana tsy zavatra fa persona mihitsy dia jesosy kristy izy mihitsy ilay fahasoavan'andriamanitra ny fanahin'ny faminaniana manambara amintsika manazava amintsika fa efa mamaky hatrany amin'ny genesis tsika dia ahitantsika ny tanjon'andriamanitra ny hevitr'andriamanitra sy ny tanjony tamin'ny nahariny an'izao rehetra sy ny nahariny antsika zanak'olombelona dia ao amin'ny filazantsara ankehitriny zany dia mbola resaka fanahy ny faminany mamoaka zava-miafina ny amin'ny inona moa ny fahasambaran'ny mino hitatsika faminaniana zany mihoatra no ny soa very tamin'ny adama ny soa azotsika amin'ny alalan'i jesosy kristy tompo isika raha misenty satria taranak'i adama araky ny nofo fambaran'andriamanitra asio ny fanahy masina amintsika misy ilay adama faharoa zay mitondra antsika ho amina soa lavitra mihoatra noho ny edena matsika tsika io baiboly io mihoatra noho ny sa edena koa io rehefa tena voarainao araka ny fanambarany ny fanahy masina dia mahatonga atsika ao anatin'ny zava-misy rehetra dia lasa mifantoka amin'i jesosy kristy isika ary izy mihitsy natsoa ny tena manatra hoe fanahinaina fanahy mahavely amin'ny alalan'i jesosy kristy tsika ny afaka miaina le fandresena no raisiny tamin'izy nitsangana tamin'ny maty nefa izy nitsangana tamin'ny maty iny koa dia ambara sady nitsangana izy fa ny fanahy masina koa natao hoe fanahy ny fananganana amin'ny maty ny faminaniana dia mamoaka zava-miafina be diabe no henitsika hoe mpaminany profeta zao tsy sanatria hitsara ministeran'izana izy fa zao fotsiny zavatra mba tiako ampitaina araky ny sombitsombo men'andriamanitra tsy mitombona amin'ny faminana raha vao tsy miivo ao amin'i jesosy kristy ny maizy an'i jesosy kristy miasa nataony feno sy tanteraka nomeny teo miaso fijaliana zany ary ny fanahy masina mampiaina atsika amin'izany no zany tsy gagatsika raha nyteny ilay anjely tamin'ny jaona hoe ny fanahiny faminaniana izy dia ny fanambarana any jesosy kristy izy ilay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay
ny zany raha marana an'izao loha hevitra mba baiboly zao ady zao ny fanay masina tia hanambara aminao ny voninahitra ny falebiazana ny asa feno sy tanteraka nataon'i Jesosy Kristy izy tonga teo amin'ny azo fijaliana ary mbola mandraka ankehitriny ny fanay masina dia ny asany ety ambonin'ny tany ankalazan'i Jesosy Kristy anambara ny vaovao mafaly amin'ny alalantsika ary mampiaina n'le fahasoavan'Andriamanitra mampitombo atsika ao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra raha ny tena izy miainga amin'izany ny fanandry faminaniana dia mampahery ianao meteza ho tarihy ny fanan'Andriamanitra aza mandeha araka ny lalàna ny fahafatesana fa mandeha anaraka ny lalàna ny fanainaina ampiaina no feno an'izany fahasoavan'Andriamanitra zany Kristy miorina amin'ny Kristy hoy ny fanambaran'ny amin'ny teny frantsay hoe christocentrique ny fanambaran'ny fanay masina ny fanambaran'ny baiboly ny fanambaran'ny filazantsara ho tahinany ianao mahereza ny tompombanao amen